d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. oabolana fa 4 andininy fa 4 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. amin'ny anaran'ny tompo jesosy no hiarabananao natratra n'izao fotoana manokana ifampahirezantsika eto amin'ity tohivaka ny fahamarinana fiombonan'ny olona izay resy lahatra ny anohitra ny kolikoly amin'ny endriny rehetra rehetra amin'ny alalan'ny fifotorana amin'i Jesosy Kristy ilay fahamarinana. Araba finaritra ravako andao hiara hivavaka isika aloha mialohan'ny andraisantsika ny fifampahirezana anio. Andriamanitra rainay misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy sahainy amin'ny ahafahanay miaraka izao. Misaotra ny amin'ny ahafahanay miantso anao rainay izay tsy hoe mandeha ho azy akory izany fa tena fahasoavana tanteraka. Misaotra ny amin'ny onjam-peo izay mitondra ny teninao any amin'izay misy anay ihany fa mampahery anay. Misaotra ny amin'ity fikambanana tohivaka ny fahamarinana ity izay miantsonao anay sy mety hoe hiantsonao anay raha mbola tsy mpikambana zahay mba afaka tena hijoro ho an'ny firenena fa hijoro ao aminao Jesosy ilay fahamarinana mba hanasitrana ny firenenay. Tompo amin'ity an'io mitenena aminay amin'ilay tandrify anay. Fananao no ampahery anay manokatra ny masony sainay atakaranay ny dikan'ny fiainana maha-kristianina anay dia ny iainanay an'izany koa amin'ilay andavanandro. Misaotra indrindra ny amikasika ao anay tsirairay avy an'io amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Misy tenin'ny tompo tenin'Andriamanitra ny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahasivatra amin'ny faraiky ambin'ny folo aloha ny vakiko aminao ho taridalana ao anatin'izao fiombonantsika izao. Izao soratra ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, ndreo nisy rola teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra nareo. Iny Jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Jesosy ilay niakatra izay hitan'ny mason'ireo mpianatra, hitan'ny mason'ny olona tsy tantara anganongano akory fa izay tokoa noho izy ary fotoana izay namarana manontolo, namarana tanteraka ny ministeran'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany na namarina ihany koa fa teo anatrehan'Andriamanitra dia voarain'Andriamanitra tsara ny fahafoizan-tenan'ny tompo maty ho atsika natsangana tamin'ny maty fa tsy nijanona teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty fa nakarina ho any an-danitra dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy ary mbola hiverina. Ndao hiampitany amin'ny Romanina toko 7:10 miaraka amin'izay saina izay mahafantatra hoe mbola ho avy ny tompo ary tena ho avy ny tompo. Romanina toko 7:10 andininy faharaiky 12 hatramin'ny 14:10 no andraisantsika ny afatra
ny fampaherezana ny taridalana avy amin'ny fanahy ny tompo anio. Izao ny voasoratra ao vakiana mianaran'ny tompo. Romanina 3:10 anjeny 1:10 hatramin'ny 4:10. Ary tokony ianao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro. Fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro. Koa ao ka aritsika ny asany maizina ka hita fitsika ny fehidiny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hita feo Jesosy Kristy Tompo ary aza miaha ny amin'ny nofo atanteraka ny filany. Amen. Niakatra ny an-danitra ny tompo tena velona io Jesosy io ary iverina izy. Eto amin'ity andalatsoratra masina raisintsika eto ity dia mampirisika antsika Paoly. Tokony hanao izany indrindra isika. Misy zavatra tokony manao inona, misy zavatra nitanisain'ny Paoly ao. Manomboka tary amin'ny 2:20. Raha mijery ny 2:20:1 izao ny soratra ny hoe koa amin'izany. Misy any hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo. Ny zavatra nitantarain'ny Paoly rehetra manomboka tany amin'ny 1 hatramin'ny 1:20 amin'ity boky ny Romanina ity, ny zavatra lasa nataon'Andriamanitra ho antsika, ny zavatra ny fahasoavana efa vitan'Andriamanitra ho antsika dia tokony hanosika antsika. Izay no ampatsahivon'ny Paoly hoe mila manosika antsika ao anatin'ilay fiainantsika kristianina. Ny fahafantarana ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra ananantsika eo amin'ny Jesosy Kristy. Fa rehefa miampita eto amin'ny 2:13 mamarana an'ity 2:12 ity miampita eto tsika dia mitendray Paoly hoe ary tokony hanao izany indrindra isika. Tokony hanao andreo fitondran-tena samihafa voasoratra ao anatin'io 2:13 io, ny fanajana ny mpitondra, ny fifankatiavana, ny fifamelana, ny fiainana zéro trosa, zany rehetrarehetra zany mila ataontsika ho izy. Tsy noho ny fieritreretana fotsiny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika, tena zava-dehibe, zavatra anankiroa zany lay fototra manosika antsika ny nataon'ny tompo tamin'ny lasa. Fa eto an'io ny zavatra tsy piantsika manokana dia ny fiandran-dratsika ny iverenan'i Jesosy. Tokony hanao an'izany zany indrindra isika satria fantatsika ny andro. Miresaka andro, miresaka ora, akaiky kokoa ny andro, akaiky noho tamin'ny andro vao ninontsika. Ina ny ambara tsara patsahivona fa rehefa mandeha le rotoroton'ny fiainana dia ny zavatra miseho dia tafatory moramora tsika araka ilay any Matthieu 5:20 iny mahatsiaro an'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny verjiny folontsika dia nisy adala sy endry tao. Dia mampatsiahy tsika ny tompo mba tsy ho isan'ny verjiny adala samy resy tory daholo moa fa le verjiny adala tao anatiny tsy niomana tamin'ny solika. Fa le sary tiako hisarihana ny sainao dia ao amin'izay resy tory zay le resy tory fa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Rehefa mandeha le fiainana le rotoroto le fahasarotana atao mihasarotra androa aman'alina aikay moreny lasa toy ny fiteniko azy manokana tahaka an'ireny hoe anestezia. Mahafantatra an'izany anestezia na fampatoriana ny fiantsonay mpitsabo azy rehefa andeha hiatrika fandidiana ohatra ny olona anankiray. Fampatoriana mihitsy ny fiantsona azy amin'ny teny malagasy. Ny sarany anaty saiko ravako dia manindro ny anestezia amintsika ny fahavalo. Ampiasainy trangam-piainana fahavalo ilay fanaratsy any amin'ny rivotra izay mikendry ny angalatra ny amono ary andringana atsika. Atsika anao manokana miaino io fa ny ankonanao mba hatonga ny firenetsika miletrika ao anatina torimaso-pahafatesana izany.
ina ny ataony manindrona anestezia kely izy kelikely fotsiny anestezia zany nge fantatrao ve atsindrona kely ohatra izy a zavatra kely de kely tsy misy hoe anestezia raizinga fa kely de kely a de mahatsiaro donto zay faritra andefasana an'ilay izy ao anaty vatanao donto le izy anka na tsindrotsindromina na sokafana didina be na atao hoana tsy hainao akory moa tsy ohatr'izany ny ataon'ny fahavalo amintsika ankehitriny voany anestezian'ny fiainantsika raha avako anestezian'ny ady-piainana anka voany aretiny tsy de maninona moa zany fihantsoana azy ohatrany tsy de maninona ny manao kolikoly ohatrany tsy de maninona le mametraka kely fa efa zany le fiainana efa fiainana zany raha tsy manao an'izany de ohatrany tsy tafavoaka fa eny le mivavaka ny ampiangonana le manompo amin'ny asa fanompona tena atao zany fa ny fiainana andavanandro ny fianarany ankizy ny permis de conduire ny taratasy ny zavatra samihafa ty mila fitaina de ndikany mila mametraka kely oravako miteny atsika asianao mazava ny tompo fa ny tompo angeka ho avy iveriny io jesosy io ary ao anatin'ny fiverenany a de samy tsy maintsy mitsaraina samy tsy maintsy mamelatra ny zavatra vitatsika eo anatrehantsika tsy hoe mamelatra tsika ny amelatra fa izy no ampiseho an'izany de ho antanina amin'ny zavatra tsirairay ataotsika isika io zany tsy misy anamarinana hoe aka tamin'ity nge tena tsy tafavoaka mihitsy izay menakavy ia raha ohatra ka mbola eo mifanjakan'izao tontolo zao ianao de mety ho azoko ihany angamba fa miantso anao manokana ny tompo ianao zay efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay efa isany nanolo tena ho an' Jesosy asa moa ianao tiana efa mpandray fanasan'ny tompo asa moa ianao tiana efa vita batisa zavatra am'izay ndrafitry ny fiangonanareo any de raina ny tompo fa te hamperitreritra anao amin'ity an'io ty hoe izany fanekena ataotsika zany nge mitaky andraikitra mitaky fisainana eritreritra tsara ora tokony a hifoazatsika amin'ny fatoriany zao mamoatsika ny tompo misy fotoana tena ao anatiny io fahasarotana atrehanao io inona zany zao ny zavatra atrehanao ankehitriny tahaka ny hoe misaonina maneno le réveil le famoazana rehefa tsy haiko na ny telefonina finday anao ny ampiasainao amin'izany na famataranandro na inona fa lay zavatra miseho amin'ny fiainanao io ankehitriny ny tahaka n'izay réveil famoazan'Andriamanitra anao miteny hoe mila homanina ny mandrakizay mila sainina tsara ny zavatra atao satria fantatsika ny andro ary arakaraky ny andro soatsika vita ny andro anankiray de mitondray ny andro anankiray tsy hoe hifaly isaina ny ankehitriny fotsiny tsika fa sotomin'ny tompo sika isaina ny mandrakizay nge ny ho avy manomana ho avy a tsy le ho avy afaka ndraindraytsika mieritreritra an'izany hoe kazay mihitsy nge tiana ny zavatra homaniko manomana ny ho avy njanako de midikany mba tsy maintsy ahodina kely any aloha ty volam-panjakany ty mba hanaovana menakavy-trano fa inona no any zanakay avy eo zany rehetra zany nge ho levina daholo mandalo tsy vitany hoe mandalo fa raha hitondra fahaverezana ho anao sy ny taranakao ary ho an'ny firenetsika ho an'ny mandrakizay any firenetsika ho an'ny mandrakizay anao de atao inona ny anao an'izany tena ny tompo hoe ankehitriny ny famonjenantsika de akaiky noho ny tamin'ny andro voaninotsika arakaraky ny andro soatsika amin'ny andro tsirairay no mahamby akaiky ny tompo manatona nydikany raha fezintsika ity Romanina 3:17-24 ty de antso manokana antso hoe ndao ifo ndao ifo ho amin'ny fiainam-pahamasinana re andao ifo ho amin'ny fiainana anatin'ny fahazavana mazava fa le Andriamanitra tompontsika nge de
andriamanitra mazava efa ho lasa ny alina ho izy ka efa mbiakaiky kokoa ny andro. Any amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 any any dia mampiseho atsika izay fahasamihafana ao anatin'ny andro sy ny alina izay le tenin'Andriamanitra. Ndrasiny ndaovaka itsika asianao vetivety. Tesaloniana voalohany toko 5 ary amin'ny anjeny 4 no manomboka mamaky aminao hoe fa nareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany, miresaka ny amin'ny andro fiverenan'ny tompo ihany koa. Fa nareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy any alina na amin'ny maizina sika. Koa aza mba matory toy ny any sasany, fa ao ka hiambina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamy dia mamo amin'ny alina. Fa satria ny andro tsika dia ao ka ahony tena, ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ao amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mampiseho mazava, mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra. Fa hafa ange ianao ianao miaino ahy io. Olona notendrena Andriamanitra tsika, tsy ho amin'ny fahatezerany. Fahasoavana izany tsy misy fahamendrehana avy amintsika asianao na kely ary. Tsy notendrena ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary fahasoavana no hamonjenanao iny Efesiana toko 2:5. Mahafantatra an' Jesosy notendrena ho amin'ny famonjena. Mila azonao tsara fa ianao tsy mitovy amin'ny olona manodidina rehetra, fa ianao no nofidian'Andriamanitra hanambara ny fahatsarana ny Petera voalohany toko 2:7. Hanambara ny fahatsarany amin'ilay fiainanao. Notendren'Andriamanitra ianao hiavaka fa tsy ao anatin'ny fanjakany maizina intsony ianao. Avahan'Andriamanitra ho misy fanjakana roa mazava eto ambonin'ny tany, fanjakany maizina sy fanjakany mazava. Ny devoly izay manjaka ao anatin'izay fanjakany maizina izay, ilay andriana n'izao tontolo izao, dia mandefa anestezia ny anatin'ny olona isainany hoe ny aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny kristianina ny oatra ny tena ao anaty aizina. Ataony devoly tena mifamadika mihitsy ny anaty lohan'ny olona, ary azavaina aminao tsara mihitsy androany mba tsy ho diso hevitra ianao. Ny fieritreretan'ny olona, ny fieritreretan'ny olona eo amin'izao tontolo izao ilay tiako ambara izay mbola eo ambany vahoany fahavalo, dia misaina hoe ny kristianina maizi-tsaina, tery-saina, voan'ilay hoe tsy mahazo manao an'ity dia tsy mahazo manao an'ity, tsy tery-saina. Tahaka ny hoe ny fahalalana ny siansa rehetrarehetra ty sy ny fahalalana rehetra izay ny antsoina hoe mazava. Izany eo amin'izao tontolo izao. Ary raha tsy mandeha amin'izay hita maso izay ianao maizi-tsaina. Ambarako anao izany mba hatonga anao isaina fa misy anestezia alefa n'izao tontolo izao dia misy fotoana mipaka aty anatintsika. Raha mity resaka ady amin'ny kolokolo ity, izao tontolo izao dia hanipika anao hoe, hanipika manahoana moa, hiteny fa ao anatin'ny fahavoazana sy fahamaizinana mihitsy ny olona tsy manao izay tokony atao. Tokony atao amin'ny olona mametraka kely, tokony atao amin'ny olona le mahafantatra ny tokony atao fanjakana roa samihafa. Ary ampatsahiviko anao fa voafidy ho amin'ny fanjakana mazava, fanjakana mazava izay anjakan'i Jesosy ianao. Ny fanan'Andriamanitra manavaka no hanampy anao ao anatinao ao, mba hatonga anao hahita fa fotoana hifoazanao zao. Hifoazanao dia ahoana ny dikany hoe mifo, tsy hoe mifo fotsiny dia miainoaino eo am-pandriana eo, raha raisitsika sary tahaka an'izay ilay izy, fa ohatran'ireny hoe mifo reny mihitsy. Rehefa mifo mitsangana ianao dia miakanjo miomana ianao moa tsy izany.
Beta be ny olona mifoa fa mety le manao rehefa iny endrikao vo eo am-pandriana manao akanjo mandry iny no entinao andeha anatrika ny andeha hiasa any am-piasana na andeha amina ianao anao entretien asa ohatra dia iny akanjo mandrinao iny ny anaovanao tsy mety zany sady omezan'ny olona ny tenenin'ny olona mihitsy hoe tena efa nivahakely ny saina fa nidikany hoe mifoa ambarany eo amin'ny anjeny 2:20 esory ary le akanjo tota dia andao anaovana ny akanjo tokony anaovantsika zay le miomana miatrika ny tontolo andro aoka isika aoka aritsika ny asany maizina hoy ny tenin'Andriamanitra ka hitafitsika ny fiadiny mazava esorina ny le akanjo le tsizy lay tsy mendrika rehefa matoa tenenin'ny tenin'Andriamanitra tahaka an'io le izy apatsahivina atsika fa da mamerina ny teny foana izy eo indro miverina ny teny hoe ankehitriny njaikany le fiainana kristianina mbara le amin'ny ankehitriny iainantsika zao mihitsy la isan'androtsika zany de mila verifietsika azafady am'le teny frantsay mila jerentsika hatrany amarintsika hoe fina moa zany akanjo anaovako zany misy fotoana zay tamin'ny fiainana tsy fantatra ianao na efa nanao an'izany koa efa miala tao an-trano tsy tonga saina efa tonga any amin'ny toerana lavitra any an-drenivohitra any vao hitako hoe mivadika ny akanjoko lala be mety efa nanao an'izany koa ianao ny tianambara dia ity le fiainana kristianina tsy misy hoe mandeha ho azy fa mila jerenao tsara hoe ina zao zany fitafiana anaovako zany ina ny karazan-javatra entiko ety amiko ety vonina hiatrika n'ilay hiverenan'ny tompo ave jerenao ne andeha atao hoe ianao zany miasa trano ohatra manahoana ny fihetsikitsika raha miasa tranotsika andeha atao hoe nandeha vacances ny patron anao ny olona hiasanao de fantatra hoe amin'ny zao daty ondry zareo ny miverina raha fantatra hoe amin'izao daty amin'iny aloloha kelyn'iny ianao aloloha kely le hiverenana iny de tena mety rehefa mbola elaela izy tsy miverina de mety varimbariny eny moa ianao tsy tena taitra loatra ianao hikarakara tsara ny ao an-trano fa rehefa miakaiky le fiverenan'le olona ka ianao olona mpiasa tsara ara-dalàna ianao zany de tianao mety sasana mihitsy ny rindrina sasana ny rideau sasana ny homanina tsara ny zavatra rehetra ary de miandry ianao tsy fantatra moa hoe amin'ny firy ny tena higadona ny fahatongavany zareo fa miandry manao zay miomana tsara mihitsy ianao hoe ho avy amin'ny fotoana rehetra ka mba tsy ho hitany le olona hoe tsy vonina tsy hitan'le olona hoe tsy niasa tsara ianao motsy zany mihoatra lavitra noho izany ange ny fiverenan'ny tompo ho avy amin'ny fotoana tsy ampozintsika any amin'ny petera voalohany any de miteny tokoa petera hoe betsaka ny olona miteny hoe ohatry ny efa ela ihany zay efa ho avy zay fa ohatrany tsy angamba tsy ho avy ho avy tokoa ny tompo ka efa 2 arivo taona taty aorianany nylazany Paoly an'ity nylazandry petera an'izany tsika fa arakaraky ny androsoantsika amin'ny andro isika teo de manamarina ny tenin'Andriamanitra fa ho avy izy de mila miomana tsika de ao anatin'le miomana andao aritsika ny asany maizina andao samy hijery eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny anjeny 13 teneny tsara aoka tsika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro
raha mipino tsirairay avy no miainan'izay zay nge le mandeha amin'ny fahamasinany le mandeha amin'ny fahamasinana tsy resaka endrika ivelany sy fanenjehana nyity aktivité asa rehetra fanomponany am-piangonana ity tsy zany ny fahamasinana be da be loatra le olona manao asa fanompona anaty tsy fahamasinana fa zany ny mahatonga ny firenentsika tahaka nyity fahamasinana de zao mitondra tena tahaka ny tony amin'ny andro amin'ny fotoana rehetra misaina tony hoe hitany olona rehetra trany ange zao zavatra ataoko zao hoe manahoana raha mandeha écran géant eo amin'ny lanitra amin'ny fotoana rehetra 24 heures sur 24 efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo zany ny fiainanao any am-pandrina ny fiainanao any amin'ny birao ny fiainanao mipoitra eo daholo foana poitra eo hita eo zany hoe ay ve izy io mbola miainao anaty filalaovandratsy miaina ao anatina revirevy de tahaka ny hoe za tsy maintsy miara azafady aloha amin'ilay teny tsotra be miara mirevy amin'ny reto mba avitako amin'ity taratasy ity fantatrao moa fa zany ange fa endrika kolokolo zany tsy amin'ny fijangajangana amin'ny fijejojejona misy fotoana de tena mampiasa ny sarmany mampiasa ny mety inty izy ny atsara tare ny atsara ambika afahana mahazo atakalo diplôma atakalo taratasy samihafa ty miantso atsika ny tompo andao hitondra tena tsara tahaka ny mazava misy fotoana ve mbola miaina ao anatin'ny fifandirana sy amin'ny fialonana tsika senao fa ataony fahitanan'le atsy ambadika namoaka zavatra vaovao de misitona anao lasa tsy hoe misitona akory fa manosika anao hoe za koa na inona de tsy maintsy anao ohatran'izao koa na inona ndika le na inona na anao kolikoly aza oravako nda ho hitafitsika ny fiadiny mazava tsy pia ny tenin'Andriamanitra mazava hoe fiadiny mazava tsy miteny fotsiny izy hoe hitafina le akanjo ohatr'izao ny amin'ny Kolosiana 4:7 izy manambara hoe hitafiny Jesosy Kristy mitafy an'i Kristy rehefa mandray an'i Jesosy tsika de efa mitafy an'i Jesosy tsika izay fa izao nefa mazana mandeha ny tontolo andro ny andavanandrom-piainana de misy akanjo hafa indray ataotsika eo ambonin'ny tompo eo esory zany de isan'andro manapa-kevitry tsika hoe mitafy an'i Kristy ary tsy pia ny tenin'Andriamanitra mazava etony amin'ny hoe hitafy ny fiadiny mazava tenue de combat fiadina no tian'Andriamanitra ho tafitsika izay ampatsahiviny tsara ny amin'ny Efesiana 4:9 manomboka ary amin'ny anjeny 2:12 ndao tafina ny fiadin'Andriamanitra zavatra farany tsy piatsika ao anatin'ity tenin'ny tompo ity ny teny anio ao amin'le anjeny 4:12 hitafy Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany miantso atsika senao ny tompo andao tsika ho tonga saina fa misy nofo ane ao anatytsika ao mandra-pahafatitsika ary ny nofo de mora mivoky ny zavatra tsy misy dikany izy mijery andreny fahita lavitra mijery mihaino mozika mijery andreny dokam-barotra samihafa reny zany nge de efa mamoky ny nofo tenen'ny tompotsika hoe aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany Galatiana 5:5 miteny hoe mandehana amin'ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo ianareo ahoana ny ataotsika zany tia ny tompotsika amoky ny fanahintsika ahoana ny ahafahantsika hoe mifo tsara amin'ny fotoana rehetra mifo tsara miomana ao amin'ny fahatongavan'ny tompo mandeha amin'ny fanahy tsy eo ampanaovana 10 minitra sekolelady eny ianao no mandeha amin'ny fanahy tsy eo ihany tsy ny antsona hoe fiainana ravako iny de raina ny tompo fa ampiasain'ny tompo ianao amin'iny fa le fiainanao andavanandro le anao mandeha mianatra le anao miasa le anao mandray olona le fiainanao andavanandro aza miany amin'ny nofo ahoana miany amin'ny nofo zany raha mbarany any amin'ny Jakoba 1:2 hitanao samy manana ny filany daholo tsika
samy manana le filanam-bara misy karazan-droa fa miteny malagasy moa izy tenenina hoe filana daholo fotsiny fa filana manana filana besoin raha ohatra hoe besoin zavatra ilaitsika isika izay ara-dalàna voajanahary mila fitiavana mila vola iainana mila sakafo mantsy mila zany filana voajanahary fa rehefa io filana io no mivadika ny antsoina hoe filan-dratsy lost ozy izy amin'ny teny anglisy rehefa io filana io no lasa misy an'le casque le nofo any amin'ny Jakoba toko voalohany dia teneniny hoe io filana io mamitaka atsika fa rehefa torotoronina ty anaty lohantsika ty torotoronina zany io no mandeha ao anaty sainao ao eo ianao zany no mieritreritra hoe za tena mila nyty tany ty ho vita ny soratra nyty tany ty manomboka maraina mandra-pariva ny andro zay no mivezivezy ao an-tsainao ao anika tonga amin'ny aretiny tsy de maninona ianao izy mety tsy maninona ihany raha ohatra ka miatso an-dranona dia mba homena an'izao kely izy azonao an-tsaina rehefa mifilana ny torotoronina dia miteraka fahotana ary rehefa niota ny tanteraka miteraka fahafatesana zay ny tedavy ny fahavalo amin'ny fiainantsika tenitenin'ny tompo eto ndao mitafy amin'i Jesosy fa zay ny vahaolana mitafy amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra verifieo jereo tsara mitafy an'i Jesosy ve za mamakivaky an'ity tontolo androko ty eo ampiatrehana nyty raha Jesosy ve ny teo amin'ny toerako dia zao ve ny nataony zao ve ny fanapa-kevitra nametraka kely ve ny tompo raha Jesosy ny teo amin'ny toerako teo tsotra be zany fanontaniana zany ary zany antsoina hoe mandeha amin'ny fanahy fa tsy misy zavatra mandeha misiditsidina be any ambadika any fa mandeha amin'ilay fanan'Andriamanitra efa mipetraka ao anatintsika ao rehefa nandray an'i Jesosy tsika midikany hoe fiainana kristianina dia iainana amin'ny alalan'le finoan'i Jesosy aty anatintsika tsy ny antsika no ampiasaina fa ny tompo mety ezary iaina amin'ny fiainam-pahamasinana amin'ny fiandrandrana fa iverina ny tompo amaly fitiatsika izy fa tsy sanatry hitsara atsika ka hanameloka atsika ny zavatra izay to fantatritsika fa tenin'Andriamanitra hitatsika isan'andro nefa tsy ny rarahitsika hivavaka isika Andriamanitra ray mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay ny amin'ny teninao mifona eto anatrehanao mifona Jesosy fa mazana dia mazana matetika matory ampitoerana be zay tena kristianina miesona mihitsy matory be dia ataony devoly amin'izay itiavany azy fotsiny mifona aminao tompo mifona aminao fa zay nge fa kristianina vita fanekena taminao indrindra izay atao anatiny ty toivaka ny fahamarinany ty mifona aminao amin'izay endrika aretiny tsy de maninona rehetra nekenay andeha moramora tany anatinay tany amin'ity androany miara-manapa-kevitra zay ifo hitafiny fiadiny mazava raisinay ny tenue de combat Jesosy fa miady zay eto amin'ity tany ty tsy ho varimbarina amin'izay fiainanay andavanandro sy izay mety aminay intsony fotsiny fa iankina fenao aminao dia hitafy anao mitafy anao zay zao Jesosy arinay reny zavatry ny maizina rehetra reny dia tena hiavaka tokoa zay ho fahazavana zao tontolo zao ny fisinay eo anivon'io ankonanay io fiarahamonina misy anay io fiangonana misy anay io ary eto amin'ny firenena eto misaotra Jesosy fa miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka amen nanolotra ny fandarantsika tamin'ity anio tiana fanantenana avy amin'ny toivaka ny fahamarinana tahin' Jesosy ianao hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana fa 7 andininy fa 7 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao asa vady-drano miady amin'ny kolikoly ndao hifarimbona ato amin'ny toivaka ny fahamarinana chaîne de netité ny fanekenao ijoro eny amin'ny sehatra misy anao dia efa dingana lehibe alaoery ary midira ho mpikambana ary etaniko ny hafa tsy dio ny page Facebook chaîne de netité sy ny tranokala www.chaînedonetité.ng renareo teo ny fandaharana chaîne de netité